sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Nofahana ny vary matsiro izy ary novokisy ny tantely remby. Faly miaraba antsika jiaby mpiaino tsy tapaka ny fandaragna avy aty amin'ny radio Fagniry. Ny eglizy amin'ny andro ny anty dia mankalaza ny sakramenta masy, zegny hoe ny vatagna amandrany Jesosy Kristy. Koa ny loha hevitry atolotry ny eglizy ho atsika dia ny hoe sorom-pihavanana sy sakafo mampiray ny Eucharistia. Vaky teny 3 lehibe no atolotro ny eglizy ho antsika amin'ny andro ny anty mba ho fakifakiantsika sy iaignatsika agnatiny izao fankalazagna izao ary mandritra ny androm-piainantsika ihany koa. Koa tambitambezigna ampanajagna atsika amin'izao fotoagna izao iaraka hitandregny ny tenin'Andriamanitra. Vaky teny voalohany boky Jenezy. Tamin'ny zanandro izany Melikisedeka mpanjakan'ny Salema dia nitondra mofo sy divay. Mpisoron'Andriamanitra avondrindra izy. Dia nitsodrana Abrahama izy nagnano hoe anisy ho an'i Abrahama ny Andriamanitra avondrindra izay nahary ny lanitra sy ny tany. Ary isoragna ny Andriamanitra avondrindra izay nanolotra ny fahavalonao eo an-tananao. Ary Abrahama kosa dia nanome azy ny ampahafolony zavatra rehetra. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isoragna ny Andriamanitra. Yalamita Miyau Teitari Kyanu Lundereja Hanatuna Nalefata Fasanaja Yalamita Miyau
dia mipetraka eto akavanako mandra-panaoko ny fahavalondamoso ho tonga fitoeran'ireo tongotrao ny tena mahery ahitsitry ny tomposo avy any Siona avy any an-danitra ko dia manjaka ary koa mandidia hatreo ampovoany fahavalonao anao ny fiandrianana hatramin'ny vao teraka fa masiny anao ary embony naitra maneran'ireo tendrombohitra masina sy voatsodrano hatrany amboka izao ny fianianana avy amin'ny tompo ianao dia mpisorona mandrakizay ka toy ny fanaony Melkisedeka nianina ny tompo ka tsy mba hanenina ny tompo hijory ao ankavananaso finitrery hanamoko mpanjaka misotra miringeny an-dalana izy mitraka ny lohany joro mahitsy dia raha ny ray be fitiavanatsika ny tompo nandresy ny fahafatesana dia raha ny fananganangananatsika mandrakizay ka ho mandrakizay rehefa tafasandra mialamita delitarika ny olon-drehetra hanatona rehefa tafasandra mialamita delitarika ny olon-drehetra hanatona Vakiteny masigny faharoa taratasy voalohany masinda Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Korinty. Ry kristianina havana, izao no raisiko tamin'ny tompo sy nafindrako taminareo kosa tamin'ny alina namadiana azy iny Jesoa dia nandray mofo ka no ny efa nisaotra izy dia namaky azy sy nanao hoe raiso ariano fa vatako ity ho anareo manaovy izao ho fahatsarovanay. Toy izany koa no ny efa nihinana no raisiny ny kalisy dia ho izy ity kalisy ity no fanekena vaovao amin'ny rako manaovy izao ho fahatsarovanay isaky ny misotro ianareo. Fa isaky ny mihinana ity mofo ity sy misotro amin'ity kalisy ity ianareo dia manambara ny fahafatesan'ny tompo mandra-piaviny. Izany ary ny tenin'ny tompo isaorana ne Andriamanitra. Alleluia, alleluia, tena miteny tompotsika. Alleluia, 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 ubuni vaovao mafaly. Alleluia, 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 tena miteny tompotsika. Alleluia, 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 ubuni vaovao mafaly. Evanjely masigny nosoratany Masinda Luka voninahitra ny eo anao ry tompo.
tandraraiky i Jesosy nivolagna tamin'ny vahoakany mikasiky ny fanjakan'Andriamanitra sady nankahivagna ny marary fa efa ho tsofotro ndraiky ny andro ka nagnatogno azy ny 12 lahy nivolagna taminazy karaty raha vanitsika ny vahoaka andeha izaha fandriagna ndraiky hanigny hoanigny amin'ny tanàgna marikirikitry ndraiky amin'ny saha magnodidiny eto fa iakan-tanany eto zo ty fa hoy izy tamindro amezan'andre hanigny izy dia novalian'ny mpianatra anazy nany karaty tsy managna afa-tsy mofo 5 ndraiky laoko 2 fo zahay tsy anay eky donc asa andeha ivanga donc zahay mba hisy hoan'ireo vahoaka marobe zao ty fa tokony 5,000 ny lahy tamindreo vahoaka dia hoy izy tamindreo mpianatra anazy asa eva mipetraka mitsitokotoko 50 avy ny ologno dia nataony zegny ke nasainy nipetraka daolo ny vahoaka jiaby tamin'izay nalainy Jesosy ny mofo 5 ndraiky laoko 2 ke nisagnandra ny langitra izy ka nitsodrano azy ary novakiny ndraiky nizarainy tamin'ny mpianatra anazy beka mba irasainy amin'ny vahoaka jiaby dia nihinagny ny olo jiaby ka voky dia nentigny ny sombisomby ny sisa zay tsy lany ke nahatratra 12 sobika izany ary ndenin'ny tompo derany eo anao ry Kristy. ry kristianina havana raha tamin'ny alahady lasa teo tsika ny nankalaza ny trinité masina dia amin'izao alahady izao kosa rano marimarina koa moa amin'ny toerana sasany dia ny alakamisy no ankalazana azy ihany koa dia sinona fa fankalazana ny sakramenta masina izany hoe ny vatana mandrany Kristy izay tokoa ry kristianina havana raha ny naverimberisika ary tsy misahatra sika manamerimberina satria tena fekempinoana izay raha mankalaza ny trinité masina isika dia naverisika fa manambara fa Andriamanitra sy lavitra ny Andriamanitsika ary Andriamanitra tokana olona telo sy mitoka monina nefa izay Andriamanitra sika izay sy Andriamanitra lavitra izay Andriamanitra izay fa ny trinité masina sy hoe mikombona lay fiombonana izy telo ray zanaka sy fanahy masina miombona tanteraka sy hoe mikombona fa mivelatra ary dia naniraka ny Jesosy eto anivosika ary i Jesosy eto anivosika dia miara-dalana amintsika tokoa ary miombona amintsika ary mibaby antsika aza izay no banjintsika amin'io logo ny famindrapon'Andriamanitra io ary izay ny trinité masina famindrapo izy ka mamindra ny fony amintsika ka izay indrindra no ankalazaitsika amin'izao fetiny ny sakramenta masina izao sakramenta dia midika hoe famantarana hita maso sy reniny vatasika no arian'i Jesosy ary nampianariny eglizy ka mitondra n'izay fahasoavana izay ka ny sakramenta zany dia famantarana ten'Andriamanitra tokoa hoe ho anivosika izy ary dia izay ny sakramenta masina hitasika ao amin'ny eukaristia amin'ny rehefa isika mamangy ny sakramenta masina ary dia izay no irisika ary amin'izao chapelle ny famindrapon'Andriamanitra izao Andriamanitra eo anivosika fon'Andriamanitra eo anivosika ka raha eo anivosika ny fon'Andriamanitra dia lay fon'Andriamanitra ny ao amintsika ary dia izay no irisika ho isy fon'Andriamanitra amin'ity tanànasika ity amin'ity diosezesika ity amin'ity firenensika ity ka fon'Andriamanitra no mitempo ao amintsika ao ka afindran'Andriamanitra sika tokoa ny fony ka lay fo fitiavana satria Andriamanitra dia fitiavana ary dia izay ny dikany namakivakin'ny sakramenta masina teo anivosika ary izay no dikany io chapelle ny sakramenta masina io manatona ary sika fa ao ny tompo ao ny fony ka fo feny fitiavana vonona mandray ansika mandrakariva ao ny tompo atony izy ary izy dia
vonina mandrakariva mikarakara sy mikolokolo asika enysika tamin'ny evanjely teo fa mikarakara asika tokoa Andriamanitra hitany zay fahorisika hitany zay mampizaly asika hitany zay ahasoa asika ka nanontany an'ireo mpianana izy raha ny ao amin'ny evanjely manontany any reo mpianana izy dia nanontaniany hoe omenareo anina izy ireo dia sahirana ireo apôstôly satria sy manana eo am-pelatanana izay tokoa ny eglizy sy hoe manana izy sy isika no manana fa Andriamanitra no arena asika Andriamanitra no mamelona atsika ary zay midikan'io chapelle io na de hitasika aza sisy ninoninona ao sisy zavatra ho azy ao fa ao Andriamanitra ary dia hainy no mampitombo ny mofo sy amin'ny zavatra avy any ivelany hainy Jesoa ny tonga nateny ndraimbava aza de hoe io ny mofonareo fa nitadiavin'ny Jesoa ary zay ny fampianarana amin'ny mahasakramenta satria isika koa de sakramentan'i Jesoa isika ihany koa dia famantarana ny famindrapon'Andriamanitra eo anivon'ny fiainasika ao amin'ny eglizy kely ao amin'ny eglizy fiombonana ao amin'ny eglizy fositra isika ny sakramenta masina mitondra an' Jesoa zay ny dikany communion raisitsika ka izay indrindra no ambaran'ny evanjely raha niteny tamin'ny mpianatra izy hoe firy ny mofo ao aminareo ary raha nampitombo an'izay mofo zay izy sy manana mofo hafa sy 5 sy azandrano 2 izahay raha sy hoe andeha hividy anga hoy ny mpianatra dia avy amin'ireo no niteny Jesoa asovy mipetraka ny olona ary dia izay tokoa avy amin'ny asa sara asika avy amin'ny zavatra kely bilitika amin'ny fiainansika no ampitomboin'Andriamanitra ny fahasoavany ary zay ny vokatry ny sakramenta le lazaisika teo famantarana hita-maso sy reny vatasika mampahazo ny fahasoavana ka izay ny fahasoavana dia hain'Andriamanitra no manasoa asika mahasara asika raha manam-pinoana asika zay tokoa re kristianina havana ary zay ny fampianarana fahatelo hitany maso sy reny vatasika zany hoe ampinoana no ahita asika an' Jesoa amin'io sakramenta maso leo ka raha mahita azy amin'ny finoana isika dia hainy Jesoa no manova ny fosika hainy Jesoa no manova ny mofo 5 sy ny azandrano 5 iova ho fahasoavana ary dia izay no ampiova ny fosika ny finoansika no ahita asika n'izay famantarana izay ka izay tokoa re kristianina havana sy misahatra ao no mamerimberina nyity sy tany malemy anorena mpangady ny finoana fa tany lonaka hiasan'ny fahasoavan'Andriamanitra ka mpamokatra ny fanjakany amin'ny tarany ny fanjakany ka izay tokoa raha misy tokoa ny finoansika hain'Andriamanitra no manova an'izao fiainasika ao anatin'ny herisetra ao anatin'ny von'olona ao anatin'ny fitapitaka sy ny lainga zao raha ao amintsika izay dia ho tany lonaka tokoa ity tanànasika ity ny fianakavisika lay fiangonana kely lay fiangonana fiombonana lay fiangonana fototra ary ny eglizy iraka ho asika lay fianakaviana eglizy kely dia anjary ho fo mitepo ho an'ity tanàna ity ny eglizy fiombonana ny eglizy fototra dia anomeaina an'ity tanàna ity ary sy amina zavatra mitolagaga zany faraky nylazaisika teo mofo 5 sy azandrano kely dia nahavoky olona maro be ary dia izay koa nirian'Andriamanitra osika sy hoe anao fanjakazakana sika aneo hoe izahay mahavitan'izao zay manana an'izao fa sy mba izay ny eglizy ny Kristy sy anatin'ny firereana fa anatin'ny fanatretena anatin'ny fanimpona ny eglizy dia fanimpona ary dia izay no ataosika
amin'ny alalan'ny asa rehetrarehetra ataosika na ny liturgia aza dia fantatra sika fa asa fanompoan'Andriamanitra ary dia ampianariny masinay Paoly tokoa ary isika fa isaky ny mihinana ny mofo sy misotro ny rany Jesosy tokoa isika dia manambara ny nahafatesan'ny tompo, zany hoe miara-maty amin'ny Kristy amin'ny fahotana isika ary dia mankalaza ny sanganany, zany hoe isika koa zay nidioviny ao amin'izay fo vaovao zay le ao amin'ny sapelany sakramenta masina ampisanganany sika ary dia maniraka sika mba isika ihany koa ny fo eo anivon'ny fiarahamonina sika, eo anivon'ny eglizy kely fianakaviana ary izay no tanteraka araky ny voalazany ny vakiteny voalohany isika no amin'izao fotoana izao no taranaka Abrahama satria mino isika ary dia anoloran'Andriamanitra n'izay fahasoavana izay, fahasoavana miampy fahasoavana ho asika ary ty andro an'io ty ry kristianina havana fa indrindra amin'izao fanokana sika an'ity chapelle ny famindrapo ity, amin'izao isika amakivaky an'ity tanàna sika ity anambara sika fa misy fon'Andriamanitra, fo feno fitiavan'Andriamanitra ary dia fitiavan'Andriamanitra no manentana n'ity tanàna sika ty, manentana sika sirairay avy ary maro amin'ireo zanasika tamin'ity andro an'io ty no nandray an'izay sakramentany communion, nandray communion voalohany, nandray an'izay fiombonana n'Andriamanitra araky nylazaisika teo, sy Andriamanitra mikombona no Andriamanitra inosika fa Andriamanitra maniraka mivelatra eo amin'ny manodidina sika ary mahatonga sika ho fo mitepo amin'ity tanàna misy asika ity. Ry Jesosy tompo sy Andriamanitra lavitra tokoa ianao, Andriamanitra eo anivonay ianao, miara-monina aminay ianao ary dia nametraka n'io sakramenta masina io manambara fa eo anivonay tokoa ianao ary dia fanekempihavanana sarobidy ho anay, manambara fa ola raika aminay ianao alo ola raika ao aminao izahay ary dia fianakaviana araika ao aminao izahay ka enganie ianao tokoa ny fo mitempo amin'ity tanànana ity, ianao tokoa ny fo mitempo eo anivon'ny eglizy kely fianakaviana sirairay, ianao tokoa ny fo mitempo amin'ny diocese, anao ny diocese ary dia ankalazanao fo masin'i Jesosy izahay atoato ka ny fonao tokoa ny anentana ny fiainanay manontolo. Aoko tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesosy lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra asika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania.
Dieu seul sage, à toi Dieu seul sage. Eucharistia.